toko malagasy miaramiainga dia nametraka ny tsinjaram-pahefana ho tena votoatiny ny politika ampapandrosoana eto amin'ny firenena. Ary zay ny antony natonga anay nanolotra ny volavolan-dalàna mikasika ny tsinjaram-pahefana teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Lany soamatsara izy io afa-tsy andininy vitsivitsy mikasika ny tanànan'Antananarivo. Hitatsika moa fa novainy ny andininy iny dia hitatsika fa misy lalàna hafa mikasika an'ireo tanàn-dehibe toy ny tanàn'Antananarivo. Fa ny lalàna rehetrarehetra, ny zavatra voalaza ao anatiny rehetrarehetra dia tolo-kevitra tamin'ny antoko malagasy miaramiainga daholo. Mahatonga anay manamafy an'izay dia tsotra ihany hoe tena finiavana sy fahatsapana taminay fa ny fitsinjaram-pahefana no tena fototra ahafahantsika mampandroso ny firenena. Ary matoa misedra olana ny firenena dia tsy tanteraka io fitsinjaram-pahefana io. Raha ny fomba fijeren'ny malagasy miaramiainga amin'izay fitsinjaram-pahefana zay fa ny anay ny fitsinjaram-pahefana dia tena fizarana fahefana amin'ny ankapobeny mihitsy. Fomba fisainana ny atao hoe fitsinjaram-pahefana fa tsy hoe mariky ny fizarana vola na fizarana tetikasa fotsiny eran'ny faritra rehetrarehetra. Zava-dehibe ny sininy hoe ampiana ny voloparitra fitsinjaram-pahefana. Io aloha ny rafitra manakaiky indrindra ny vahoaka. Ary ny atao hoe fanjakana dia natao hanompo vahoaka. Io mantsy matetika miteraka olana eto amintsika. Ny olom-panjakana dia mieritreritra fa izy ny fanjakana. Araka ny voalaza zany olony fanjakana, zany hoe olona avy any amin'ny vahoaka mitantana ny fanjakana, zay noentin'ny vahoaka ihany, zay ny vahoaka ihany. Ny vahoaka no misafidy ao anatintsika maro be reto no misafiditsika hoe iza no ataontsika olom-panjakana. Fa tsika tsy misafidy mihitsy eto hoe iza no ataontsika fanjakana satria tsika mifanatrika eto no atao hoe fanjakana. Ary ny olona dia mpiasa-panjakana. Ary ny olom-boafidy dia olom-panjakana na mpiasa-panjakana ny voalaza ao anatiny. Raha diso amin'ny fomba fiteniko sy amin'ny mateny gasy azy dia fanakalevotsika dia hitsinareo. Fa matetika rehefa mahazo fahefana dia matetika ny olona miteny hoe zahay fanjakana. Ny fanjakana dia isika ny vahoaka ny fanjakana. Itsika ny manome fahefana dia mametraka olona hitantana an'ilay fanjakana, hitantana antsika, ametraka ny rafim-piarahamonina eto amintsika. Ka amin'izay fitsinjaram-pahefana zay mazava-dehibe azy zany hoe ny vahoaka ny zara fahefanana ka amina olom-boafidy na olom-boatentry dia ireny olon-dreny indray no mizara fahefana tsirairay avy ampandehanana ny firenena.